Ny taona 2024 ny faritra Anosy izay tarindra matoa gouvernoura voarakoto Velomanantsoa dia nanohy ny fanaloran-tenany amin'ny fanatanterahana ireo vina napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho famarina ireo itetam-bahoaka amin'ny alalan'ny fampiarana ireo tanjora voarakitra ao amin'ny politika ankapobeny fitondram-panjakana ao anatin'ny andro fototra telo ho fampandrosoana ny Madagasikara mifanaraka amin'ny drafitra fampandrosoana ny faritra. Nanamarika iny taona iny ny fiovana sy fandrosoana teto anivon'ny faritra izay mifanaraka amin'ny paikady araka ireo lara-pahamehana napetraky ny gouvernemanta malagasy mba hanamafisana ny fototra ho an'ny fampandrosoana mirindra sy maharitra eo amin'ny sehatra maro lafy toy ny fanatsarana sy fanitarana ireo fotodrafitrasa, fampiroboroboana sy fiarovana ireo arena vojanahary, fanitarana sy fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena, fanabeazana ho an'ny dahobe ary fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana. Ireo rehetra ireo dia tao anatin'ny fampivondronana sy fampiasana amin'ny fomba mahomby sy maharitra ireo loharanokarena ara-pitaovana sy arakolona izay minarahana tamin'ireo sehatra tsy miankina, ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola, ireo vondrom-bahoaka-paritra, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo olom-boafidy mba ho fanamafisana ny fototra amin'ny fitantanana eny fotony. Marina fa samy misitraka ireo tetikasa fampandrosoana avokoa ireo komina ao anatin'ny distrika telo Betroka, Amboasaretsimo, Tolagnaro izay mandrafitra ny faritra Anosy araka ny fanamby napetraky Ndramatoa gouvernoura raha vao nandray ny fitantanana ny tenany tamin'ny 1 septambra 2022. Tsy misy komina adino, tsy misy distrika tao Ankilavao, faritra Anosy tsy maintsy mandroso. Ko dia ampavalina no amin'ny tinanao antsika ireo zavabita izay tena nisongadina tato anatin'ny faritra nandritra ny taona 2022 iny. Faritra mandroso Anosy miantoka ny hoavy famoisy amin'ny fampandrosoa Tiatsimo. Andro fototra voalohany, loharanokarena mifototra mahaolona, tsy hanavahana saranga ny fanaovana asa sosialy fa malifaliana ireo ankizy avy amin'ireo fianakaviana sahirana ao Andrimasera Saint-Louis de Mariac tamin'ny fankalazana ny fety ny Noely. Fanomezam-boninahitra ireo zokiolona nandritra ny asaramanitra, fanampiana ireo mpiarabelona vokatry ny etraetraky ny natiora, fifampianona amin'ireo fikambanam-behivavy ho fampiroboroboana ny velotenan'izy ireo ankoatr'ireo asa sosialy natao an'ireo izay mila izany teto anivon'ny faritra. Fanondrenana fotodrafitrasa samy mifanaraka amin'ny filanimponina iny fotony, sekoly fanabeazana fototra CSB, tsena manara-penitra, toeram-pitsangatsanganana toy ny espace vert. Ankoatra ny fanazavana ny tanàna dia nitolorana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo solomba vamoaka 10 anadato amin'ny faritra mba hamarina izy ireo ny etaeta ny vahoaka amin'ireo distrika ny fidy azy ireo. Industria miroborobo toekarena matanjaka ho an'ny rehetra asa seharena ho an'ny taranaka. Andro fototra faharoa, fampiroboroboana ny indostria sy fanodinana ara-toekarena. Saika voatety avokoa ireo komina tamin'ny alalan'ny fidinana an-kianja ny arahana tamin'ireo teknisianina eny anivon'ireo sampandra-ra-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka ho fanaraha-maso ny fizotra ny fanatanterahana ireo tetikasa ny fitondram-panjakana, fanondrenana sy fanatsarana ireo tohadrano, fizarana hanam-pamokarana ho an'ireo tantsaha, fanamorana amin'ny hanafanganana ny fanomboa ny tetikasa Velomandrare izay tohadrano lehibe ahorona amin'ny komina Mahaly amatsirano ny tapany amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy. Fanamboaran-dalana RNC6 mampitoy ny Tsivory sy Mahabo, fanamorana sy fanafanganana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13 sy 12A. Tanora betsaka no misitraka ny toana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharahana mitodika amin'ireo mpiompitatelo fanodinana ny vokatra ao anatin'ny Eodox. Mangarahara sy fahamarinana, fitondrana mendrika ho an'ny vahoaka ao anatin'ny fahaiza-mitantana, faritra Anosy modely ho an'ny fiovana. Andro fototra fahatelo, momba ny fahaiza-mitantana, fifampizarana sy fanankalozam-baovao ary fampahafantarana ireo lahasa tanterahana isan'ambaratongany amin'ny alalan'ny team building sy ireo atrikasa andraisan'ireo rehetra anjara. Fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo ben'ny tanàna momba ny fitantanana ny komina ao anatin'ny tetikasa mionjo sy fampitaovana azy ireo, famatsimbola ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny tetikasa mionjo, fizarana karatany, titre sy certificat foncier, fampahafantarana ny tranokala mpifandraisana ho an'ny faritra Anosy www.region-anosy.mg fiaraha-miombonantoka amin'ny PNUD. Sehatra ara-diplomatika ho fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena ny ivelany mba ho fampandrosoana ny faritra Anosy amin'ny sehatra maro lafa dia misy ny dinika sy fanankalozan-kevitra ary fandresendahatra amin'ireo masovo sy ny gouvernoura ny faritra ankoatra ireo mpiara-miombonantoka hafa izay vonona hitondra fampandrosoana ho an'ity faritra ity. Taona ny asa ity taona 2020 sy 2020 ity araka ny toromarika ny meny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faritra Anosy dia vonona hatrany amin'ny fanohizana ireo vinam-pampandrosoana amin'ny alalan'ny firaisan-kina ary ny fiaraha-mientana ireo erivelona rehetra anaraka ny ahitarika sy ny tondrosotra avy amin'ny Ndramatoa gouvernoura Voary Rakoto Velomanantsoa mba hanorina ho avy mamiratra sy maharitra ho an'ireo fara mandimby. Tsy misy komina adino, tsy misy distrika tao Ankilabao
faritra north tsy maintsy mandroso, madagasikara tsy maintsy mandroso.